manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriamalala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivona. Manasantsika rehetra tompoko. Androso eo anolohanao aho ary andravona amin'ny kototona sy anorotoro ny varavarana varahana ary anapatapaka nidy vy dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina ao amin'ny magningina mba hamfantaranao fizaho Jehova izay niantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely izany teny ao amin'ny boky Isaia toko 10:20 zandray nyotinay sady mitsodrano anao no miarabanao ho tainy tompo manokana no miarabanao pasteur Tovinarivo Tremarivona. Ya miaraban'ny pasteur Alvarez dia miarabantsika tompoko ho anao ato anatin'ity tokantrano ity. Zara tamin'ny zanaky Josefa taranaka Josefa no lesona inarantsika androany Joshua toko 4:10 sy 7:10 miloha zay dia ivavaka sika mba hitain'Andriamanitra anao manokana izay manaraka n'ity fantarana ity. Raha marary ianao dia apetrao amin'ny faritra marary ianao ny tananao, na ohatra ianao marary lamosina dia apetrao amin'ny lamosinao ny tananao. Raha marary andoha ianao dia apetrao amin'ny lohanao tananao. Raha marary atoka ianao ary mety efa tenen'ny dokotera angamba manao hoe mila atao scanner ny atoka ao fa misy tsy salama loatra amin'ny atoka ao dia ametra tanana amin'ny atoka ao ianao dia rehefa vita ivavaka ity dia ahodino ny atoka ao ahodino normal tsara dia hitanao fa hositrana ianao. Raha misy marary aty amin'ny vatanao ty raha momba ianao ka te toe-jaza mba te hananjanaka efa ela nanambadiana nefa tsy mahazo zanaka dia apetrao amin'ny kibonao ny tananao ivavaka ho anao zay amin'izao fotoana zao. Raha eo amin'ny fahefana zay nomenao anay nifotra zay nomenao anay dia zao mivolaza ny teninao manao hoe zay vanareo aty ambony tany dia hovana ny an-danitra. Andriamanitra dia manamarina ny teniny. Zao koa ny teninao tamin'ny asan'ny apôstôly manao hoe Andriamanitra dia niara-ny asa tamin'ny apôstôly ary dia naneho famantarana sy fahagagana ary fahatsarana. Amin'ny anaranao Jesosy tompo ny vavaka manokana manzora lasa anabavy zao. Naiza naiza mifaritra marary anazy ametrahany tanana na amin'ny lohany na amin'ny soroka na amin'ny kibo na amin'ny nono na amin'ny lohalika na amin'ny faritra rehetra amin'ny tenany naiza naiza na ataova ao anatiny ao na hoe aretina anatin'ny rà na anatin'ny foany na aretina amin'ny organe ao anatiny ao na famombana ninina aretina amin'izao fotoana zao za dia manidy an'izany aretina zany. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, ry aretina mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ity olona ity ianao ary aza miverina amin'ny trony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Aoka ny ranao Jesosy, ny herin'ny azo fijaliana, ny herin'ny rano Jesosy, ny diakapoka tampo Jesosy ao amin'izao olo zao. Sady manonona ary manambara fanasitranana tanteraka ao amin'ny vatanao amin'ny tenanao sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ianao mitsangana dia mandehana fa sitrana amin'ny rofonao ianao, afaka amin'ny rofonao ianao. Saotra Jesosy tompo amaky an'ity boky amin'ny Joshua toko 4:10 sy 7:10 ity zay dia mankataka ny fanahy masina mpianatra anay anokatra ny fatakaranay. Ny teninao dia vahaolana, ny teninao dia fitahina, ny teninao dia fanasitranana, ny teninao dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Aoka ho tahina manokana izay amin'ity fotoana izay inarana ny tenin'Andriamanitra ty amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Joshua toko 4:10 sy 7:10 pasteur lasa asika. Ary ny faritra ny tany azony taranaka Josefa tamin'ny filokana dia hatrany Jordana tandrefony Jeriko dia tao amin'ny ranon Jeriko atsinanana ka hatramin'ny efitra izay fiakarana avy any Jeriko mamaky ny tany avoan'ny Betela dia hatramin'ny Betela ka hatrany Lozy ka nandroso hatramin'ny faritany Arkita hatrany Atarota dia nidina ny akandrefana nazo ny tanin'ny Jefletita ka hatramin'ny faritany Betehorona ambany sy Gazera ka dia niatra tamin'ny ranomasina.
dia azo Manase sy Efraima taranaka Josefa ny lovany ary ny amin'ny faritany taranaka Efraima araka ny fokony ny faritany atsinanana amin'ny lovany dia hatrany Atarotadara dia hatrany Betaharona ambony ary ny faritany dia nandroso ny akandrefana hatrany avaratry Mikimeta dia niolaka ny atsinanana hatrany tanana Tanatasilo ka niotra ny atsinanana hatrany Janoa dia nidina hatrany Janoa ka hatrany Atarota tsy narata dia nipaka tamin'ny Jeriko ary dia niatra tamin'ny Jordana ary hatrany Tapoa dia niakandrefana ny faritany hatramin'ny Loasandria kankana ka dia niatra tamin'ny ranomasina izany ny lovan'ny firenena taranaka Efraima araka ny fokony 107 mba amin'ny tanàna nitokana ho an'ny taranaka Efraima teo amin'ny lovan'ny taranaka Manase koa dia ny tanàna rehetra mba amin'ny zanabony ka tsy nandroaka ny Kananita izay nonona tao Gazera izy fa nonona eo amin'ny Efraima sy ny Kananita mandrakandroany ka nampanaovina fanompoana toko fa 7 ary nazo anjara tany tamin'ny filokana koa ny firenena Manase fa izy io lay matoan Josefa dia Makira lay matoan Manase rainy Gileada fa izy no mpanafika ka nazo an Gileada sy Basana ary nisy koa ho an'ny taranaky Manase sisa araka ny fokony dia ho an'ny taranaky Abezera sy Eleka Asriela Sekema Efera Semida reo zanaka lamy Manase zanaka Josefa araka ny fokony fa Zelofada zanaka Efera zanaka Gileada zanaka Makira zanaka Manase kosa tsy mba nanana zanaka lafa zazavavy ihany ary zao nanarany zanavavy Maala Snoa Ogla Milka Tirza dia nanatona teo anatrenela zara-pisorona sy Josoa zanaka Nona ary nylolona izy ireo ka nanao hoe Jehova efa nandidy a Mosesy hanomehana zara-tany eo amin'ny anadanay ary dia nomeny lova teo amin'ny rahalandrainy izy araka ny didiny Jehova dia nahazo anjara polo Manase afa-tsy ny tany Gileada sy Basana izay nandafiny Jordana satria zanaka vavy Manase niarana azo lova tamin'ny zanany lahy ary ny tany Gileada dia any zanaka lany Manase sisa ary ny faratany Manase dia hatrany Aseraka hatrany Mikimeta tarefin'ny Sekema dia nandroso tamin'ny akavanana hatramin'ny mponina any Antapoa 15 ary any Manase ny tany Tapoa fa Tapoa kosa izay eo amin'ny faritany Manase dia any taranaky Efraima ary ny faritany dia nidina teo atsimo Loasandry kankana reo tanàna teo amin'ny tanàna ny Manase ireo dia any Efraima ary ny faritany Manase dia teo avaratra ny Loasandry ka dia niatra tamin'ny ranomasina ny atsimo dia any Efraima ary ny avaratra dia any Manase ary ranomasina no faritany ary niatra tamin'ny Asera teo avaratra sy tamin'ny Isakara teo atsinanana izy ary Manase nahazo anjara koa teo amin'ny Isakara sy teo amin'ny Asera dia Betisana sy ny zanabony ary Ibleama sy ny zanabony ary ny mponina Anidora sy ny zanabony ary ny mponiny Andora koa sy ny zanabony ary ny mponiny Tanaka sy ny zanabony ary ny mponina Anmegido sy ny zanabony ary ny amin'ny avona telo ireo toko 12 kanefa tsy nahazo ireo tanàna ireo ny taranaky Manase fa tiany Kananita itoerana indrindra zany tany zany fa rehefa nahery ny anaherina zanaka Israely dia nampanao fanompona ny Kananita izy fa tsy nandroaka azy rehetra dia niteny tamin'ny Josoa ny taranaky Josefa ka nanao hoe nahoana ny lovo ray isanjara ray ihany no nomenao ahy kanefa aho efa tonga firenena lehibe fa notahiny Jehova toy izao mandraka ankehitriny dia hoy Josoa taminy raha firenena lehibe ary ianao dia miakarany amin'ny ala ka mety heveza honenanao any amin'ny tany Perizita sy ny Refahita fa tery loatra aminao ny tany avonan'ny Efraima dia hoy taranaky Josefa tsy ampy anay ny tany avoana fa manakaleso vy ny Kananita rehetra izay monina any amin'ny tany lemaka dia izay any Betisana sy ny zanabony ary izay any amin'ny tany lemaka Jezrela dia hoy Josoa tamin'ny taranaky Josefa dia Efraima sy Manase firenena lehibe ianao ka mahery indrindra tsy anjara ray ihany va no azonao fa ny tany avoana kosa koa fa ala izany katavezo dia anao ao anao ny atsisiny fa androka ny Kananita ianao na dia manakaleso vy azy izy ireo sady mahery pasteur ya misaotra anao pasteur Alvarez atao anatin'ny ataoko hoe vanim-potoana hidiranao anatin'ny Pasika atsika pasteur rehefa migadona ny volana avrily tahaka an'izao satria moa zany zao volana avrily 2019 tsika zao no mandre an'ity sy mahita n'ity fandarana ity ny Josoa toko 9 sy 7 tsy haiko hoe larana fafiry ty fandarana ty fa efa manjatony maromaro
fa de mandrosotra ny tantsika mandritra ny telo asabotsy a zany hoe ny sabotsy fahenina ny volana avrily ho avy zao a sy ny fahatelo amby folo ny volana avrily ary ny faharoapolo ny volana avrily pasteur Alvarez a telo asabotsy be zao dia iresakitsika mahakasika ny fahaizana manompo an'Andriamanitra sy ny fanafanganana valim-bavaka be deaibe ny olona mivavaka fa tsy mahay manompo ary be deaibe ny olona mitady valim-bavaka fa misy fotoana tarabe le valim-bavaka betsaka ny kristianina reraka eny am-pandehanana tena vizana mihitsy eny am-pandehanana ary misy fotoana za ohatrany tsy te hanohy intsony izay azakazaka amin'ny fiarahana miaraka amin'ny tompo zay a ny antony de mba tonga ny ampiangonana ihany izy mba hametra-tanana fa ohatrany tsy mety tonga ny valim-bavaka ka izay a no antony ny pasteur Alvarez a ianarantsika ny mahakasika ny hoe fahaizana manompo zany hoe atao anatin'ny baiboly io moa tsy misy hoe fahaizana manompo spécial fa trandrahantsika sy ianarantsika atao anatin'ny baiboly a izay loha hevitra ngezabe zay hoe fahaizana manompo a sy ny fanafanganana valim-bavaka izay satria dia misy fomba atao zany anafanganana zay valim-bavaka zay a atao anatin'ny soratra masinato zany a pasteur raha tsy ilaza fotsiny tsika ohatra hoe teny ray-mbava aloha fa tsy zay ihany hoy Andriamanitra tamin'ny Joshua satria mianatra amin'ny bokon'ny Joshua tsika de tsy ala lavitra eo zao ny teniny manao hoe amasino ny vahoaka fa tsy omba anareo tsony raha mbola eo aminareo zava-baozina tamin'io fotoana io dia nieritreritra moramora Joshua fa andresy kinanjo resy teo anoloan'ny fahavalony izy efa nazavantsika sy anao tetony hoe ny fahavalony Joshua de le tanàna kely atao hoe Ai ponina roa arivo Israel teo eo a ny ponina atao amin'io tanàna kely atao hoe Ai io ary dia nilaza ny mpanafika sy Joshua tamin'izany fotoana zany manao hoe alao tsy de mitondra olona betsaka any fa kely andro zareo reo tsy de misy dikena amitsika de mora resy eo an'loantsika reo kinantso ny lavolefina teo anatrehan'ny tanàna ny Ai a i Joshua sy ny miaramila ny Israely tamin'izay fotoana zay raha tokony ho resiny le izy de teo Andriamanitra no miteny hoe misy antony ane mahatonga anareo tsy nandresy mahatonga anareo tsy nazo an'le valim-bavaka nahatonga anareo nandositra teo anoloan'ny fahavalonareo tsotra be satria nisy zava-baozina tao ary dia tsy momba anareo a raha tsy le vonona io zava-baozina io de nesorona le zava-baozina pasteur Alvarez de ino izy anao zavatra antranga tao arinan'io a mbola io Ai io ihany no adversairany teo fa niampy any Betela zany hoe Ai Betela zany niampy anankiray zany le adversaire de zavatra nahagaka tsotra tamin'ny Joshua lay nandresan'lay fahavalo dikan'izay zany de hoe angana kokoa ny fandraisana valim-bavaka rehefa manaraka an'lay drafitra ara-baiboly ny olona ka maharay tsara ny fampianarana ary be deaibe ny olona resy be deaibe tahaka ny Joshua resy teo anoloan'ny fahavalony de betsaka ny olona resy rehefa tsy hainy le manompo ary tsy hainy ny fahafantarana an'izay a sitrapon'Andriamanitra zay na hoe manamaivana an'le fahavalo hoe tsinitsininy io kanefa ianao mivily any amin'ilay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia lasa mitolefoka eo alohan'ny fahavalo movatsy zany ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao ndraratsika mieritreritra hoe kely ny adversaire-anao maivana ny adversaire-anao tsinitsino ny ty aretiko ty maivana zao problemako zao misy fotoana nefa iny problema kely iny ny varavarana idiran'ny mercenaire-ny satana eo amin'ny fiainanao ary lavaka idirany de manapotika fiainana be deaibe ary zany mahatonga ny fiainana kristianina maro potika am'izao fotoana zao pasteur ohatrany hoe namaivany le fahavalo nefa atao amin'ny anilany ato izy lasa sady tsy de afaka loatra izy amin'ny vavaka tsy de tena manompo tsara tsy de tena manamasy tena tsara de any tsy araraka eo anoloan'ny fahavalony zany olona zany ka zany mahatonga atsika iresaka tsika moa miteny foana hoe rehefa manasitsika eto amin'ity fahitalavitra na onjam-peo ty de zavatra ngezabe zay tsy de fanoatsika loatra ny manasa olona ao anatin'ity fandarany ty fa matotsika zany manasa ao anatin'ty fahenina volana avrily fa telo amby folo ary faharoapolo ny volana avrily ty ao anatin'ny olona io hoe fanafanganana valim-bavaka sy ny fahaizana manompo a
dia ngezabe zay paster ary anetanako sy anasana sady a ho atsika rehetra vahoaka Antananarivo a ho atsika mpanompon'Andriamanitra na dia tokony amin'ny fiangonana raha vavy ianao a mandalo ihany fa tsy hoe mifindratia akory ianao no mivavaka fa mandalo ihany io ary indrindrandrindra ianao tsy manana fiangonana fa dia ohatrany hoe indray mandeha isakiny heritaona ianao vao mitsofoka any am-piangonana dia manasanao zay a fa manana anjarany amin'izany a izao sy ianao iverenantsika ilay fizaran-tany amin'ny taranaky Josefa raha mandingitsika pasteur a dia jereo tsara ny fanamariana fa i Joda nomena zaran-tany voalohany ny faharoa Josefa satria misy filarany tsara izy io raha ny tokony hoe zany robenany voalohany satria robenany lamatoa teo amin'ny tany Kanana ao amin'ny tany Kanana efa tafitany Jordana aty amin'ny tany Kanana fa tsika tsy miresaka an'ilay tany ampita aty amin'ny tany Kanana resahana tokony robenany ho azo ny tany tsara eo zany dia i Simeona ny faharoa fa na Simeona zao tsy hita tableau mihitsy fa ty amin'ity tany resantsika tya i Joda nazo ny tsara indrindra dia Josefa ny manaraka inona moa ny antony mahatonga an'izy io iverenantsika kely anie pasteur Alvarez raha hitanao dia bavakiko ela ato amin'ny Deutéronomie toko fa 13 dia ny andininy fa 13 ka hatreo amin'ny andininy fa 17 Deutéronomie 33:13 sy mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy mivaky manao hoe ary ny amin'ny Josefa dia hoy izy ho tahiny Jehova ny tanana amin'ny zavatsoan'ny lanitra dia amin'ny andro ary amin'ny rano lalina mamitsaka ny ambany ary ny amin'ny zavatsoa vokatry ny masoandro sy ny voan-javatra soa vokatry ny volana ary amin'ny zavamalaza avy amin'ny tendrombohitra fahagola sy ny zavatsoa avy amin'ny avoana mandrakizay mba amin'ny zavatsoan'ny tany sy izay rehetra ho aminy sy ny fakasitrahany izay mitoetrany amin'ilay romemy ary reo ka ho tonga ndohan'i Josefa izany dia ho tapindohan'ilay nalaza tamin'ny ralany le voateraka ny voaloha teraky ny ombony dia malaza tandrokombo manga ny tandrony zany no anoton'ny firenena rehetra dia ny faran'ny tany ireo no alinalin'ny Efraima sy arivorivo Manase zereo tsara le izy pasteur a zany hoe le fizaran-tany a dia niankina betsaka tamin'ilay tsodrany Israely na Jakoba sy Mosesy misy tsodrany ihany koa amin'ny Genesis 3:20 fa mitovitovy ihany izy ireo dia zereo tsara fa le fizaran-tany nataon'i Joshua tsisy dila mihitsy zany a amin'ity tsodrano nataon'ny Mosesy ty fa dia ny rarakopana mihitsy ny tsodrano tamin'i Josefa manao hoe ho tahinany ho tahin' Jehova ny izy sy ny taniny amin'ny zavatsony lanitra dia amin'ny ando amin'ny rano lalina mamitsaka ambany sy ny maro samihafa rehetrarehetra inona moa no nahatonga an'io pasteur Alvarez i Josefa raha iverenantsika kely ny tantara dia nanana toe-po aloha tsy dia ny fantoka loatra ny amin'ny fitiavan-tena fa nanana toe-po a tena hoe anao zay amonjena ny ankohonany Jakoba anika na dia namidy ho andevo tany amin'ny tany Egypta aza i Josefa dia tsy nisy eritreritra ny amalifatiny rahalany mihitsy a ity lehilahy atao hoe Josefa ty fa ny toe-pony dia hoe ahoana ny anavotana ny ankohonany Kaky ahoana ny anavotana ny ankohonany ray aman-dreniny ary rehefa niona taminy tao amin'ny tany Egypta ireo rahalahandreo zay nivarotra azy zay nanandevo azy zay nandetika azy dia zao no nafinaritra tsy nisy valy faty mihitsy tao amin'ny Josefa na dia kely azy fa dia namela hely koa andreo rahalahandreo izy ary zany ro lasanabavo no anisan'ny toe-poa tokony ho ananatsika vahoaka an'Andriamanitra tsika kristianina na inon'inona fanenjehanao na fanaratsian'ny olona anao a dia mahaiza mamela heloka mahaiza mamela heloka za nisy fotoana nandinika an'le tenin'i Jesosy pasteur Alvarez manao hoe mamela ny helokay tahaka ny namelana izy meloka taminay jereo tsara zany fa le famelan-keloka ataon'Andriamanitra zany dia eloavan'ilay tsika mamela ny heloky ny olona zany hoe raha tsy mamela ny heloky ny olona ianao zany dia tsy ho avelan'Andriamanitra mihitsy a ny helokao
ary zay no anisany nitahin'andriamanitra Josefa ka nahazahoany an'ilay hoe hotainy Jehovah ny tany za amin'ny zava-tsono lanitra sy amin'ny antony tany. Zany hoe raha tiatsika zany raha sanabavy ny mba ahitany zany atao varavarany lanitra misokatra, ahitany zany lanitra midiny zany lanitra misokatra zany. Ny baiboly de milaza amin'ny Jakoba toko voalohany 7 manao hoe ny fanomezana tsorehetra sy ny fanomezana tanteraka de midina avy amin'ny rain'ny fanazavana, zany hoe midina avy any an-danitra any, midina avy any. Rehefa midina avy any io de fitahina meopampana io, fitahina goavana be io zavatra io. Amin'ny fotoana ahoana ny atonga an'io de itsika manana fahadiovam-po, itsika mahay mamela heloka, itsika manana toetra tia ny hafa, tia ny piraitam-po amintsika, tia ny piraitan-drazana amintsika. Zany no anisan'ny toe-po tokony mananany zany. Jereo tsara le pasteur Alvarez fa i Josefa ity marina fa mafy ny lalana ny zorany, marina fa sarotra ny zavatra niatra taminy, kanefa ny tao am-pony rehefa nanantona azy reo rahalany reo de niteny tamin'ny rahalany izy manao hoe aza malahelo ny amin'ny tenanareo fa tsy anareo akory nandefa nahaka aty Egypta fa Andriamanitra no nandefa na aty amin'ny tany Egypta aty mba hamonjy an'ny Jakoba sy ny ankonany. Zany hoe zany toe-po zany tokony ho ananantsika. Io moa pasteur be dehibe ny olona tia ho lasa lavitra amin'ny fanomponan'ny tompo, be dehibe ny olona tia hita valim-bavaka ngeza be eo anatrehan'Andriamanitra hoe ahoana ny tonga de ahitako fipoahana fitahina ngeza be. De zao foana ny tsarovy re olona ao amin'ny baiboly de milaza mozy Jesosy zay teo lehibe aminareo no mpanompony izy rehetra. Ny lalana makany amin'ny fahalehibiazana ao amin'Andriamanitra de manompo, ny lalana miakatra makany amin'ny fambolina ao amin'Andriamanitra de midina. Zany hoe raha te hiakatra ianao de midina. Asa nazonao le tiako resana zany hoe i Jaona mpanao batisa ny ray amby rehefa nahitany Jesosy de zao ny teniny, izy tsy maintsy mitompo fa zaho tsy maintsy miena. Zany hoe Jesosy Kristy tompony avela hitombo ao anaty fa le mahenao anao de manomboka miena, manomboka miena. Jesosy no hita fa ianao manomboka tsy hitatsona. Raha teo lehibe ny olona anankiray pasteur Alvarez, ary arakaraka ny toetra ny olona no ampanaovan'Andriamanitra zavatra ngeza be, tsy arakaraka ny fihetsika tsy hanao ivelany, tsy arakaraka ny hafanam-potsika ty ivelany, tsy arakaraka zay etaetatsika no tateraka amintsika fa miankina amin'ny toetra, miankina amin'ny toetra. Ohatra raha pasteur ianao zao, raha pasteur ianao zao ka maniry ianao mba ohatra hoe mijery an'ireny mpanompon'Andriamanitra any ampitan-dranomasina, Nigeria, any Afrique du Sud, na any amin'ireo mpanompon'Andriamanitra velany any Canada na any Amerika na aty Londres de misy fiangonana ngeza be. De zao ny zavatra misy pasteur tsy ho lehibe na ovinana ny mpanompon'Andriamanitra anankiray raha tsy miova ny toetrany. Ny mpanompon'Andriamanitra anankiray manana toetra tsy de tsara loatra de tsy sondrotra grade mihitsy ary tsy sondrotra klasy mihitsy. Ary zany no nahatonga Josefa, jereo ane Josefa fa Josefa tsy laitra ny fonja no azonina, tsy laitra ny lavaka notazonina, tsy azo ny anarana atao hoe andevo. Grave be zany anarana zany hoe andevo zany ratsy be zany, fa tsy laitra ny anarany notazonina Josefa satria niantony pasteur Alvarez de izao nanana ilay toetra fa anaraka amin'ny toetrany Kristy Josefa. Ary zay toetran'izay no nampiakatra azy tsikelikely, nampiakatra azy tsikelikely ary hitatsika fa tonga mpanapaka ngeza be. Ny baiboly moa de nilaza manao hoe nataon'Andriamanitra ho tompony Farao izy, zany hoe mbola ambony ny Farao Josefa raha ny marina tao amin'ny tany Egypta. No inona no zay toetra nananany Josefa zay. Ka raha mandeha ty tsodrany Josefa ty eto nazahoany an'io fitahina be dehibe io de resaka tao amin'ny toetrany tao io zany pasteur. Be dehibe ny kristianina tonga any am-piangonana fa tsy mety miova ny toetrany, mbola mitoetra am'le faratsy toetra ihany, mbola mitoetra ao anatin'ilay toetra ratsiny ihany. De anika ny vavaka tao, ny ranomaso alatsaka, ny tanana sandratra, ny vava ohatra ny hoe mpanompon'Andriamanitra ery, kanefa le toetra tsy miova de zao zavatra mitranga tsisy fitahina voaray mihitsy. Ary de zany anie mahatonga le hoe latsain'ny olona ianao, ataon'ny olona tsinitsiny ianao, ary misy olona samy teny mihitsy manao fa aizany Andriamanitra reo. Andriamanitra moaiza fa tsy eo ihany izy pasteur fa miankina am'le toetran'olona izy de arakarak'izay toetran'olona zay no mahatonga an'Andriamanitra andaitra le tsodrano zay niraisina zany. Ny tsodrano Josefa matona andraitra taminy de nifanaraka tamin'le tsodrano mihitsy nitoetra ny pasteur Alvarez. Marina de marina zay pasteur ary vakiko ny andininy fa Joshua toko fa 7 andininy fa vakiko kely izy diny fa 4 dia niteny tamin'ny Joshua ny taranaky Josefa ka nanao hoe
nahoana ny lova ray ihany no anjara sy anjara ray ihany no menao a kanefa ao efa tonga firenena lehibe fa notahiny Jehova toy izao mandraka ankehitriny te zany ny taranaka Josefa paster de somary nidongy izy nisy ohatra nisy zavatra tafiditra zany eto amin'ity tantara ity paster zay mario tsara nke zavatra mitrangy eto fa nanomboka nisy fisalasalana nanomboka nisy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra teto zay nisy fitraikany tamin'ny tantarany zanak'Israely sy ny toy ny tantarany tamin'ny voalohany aloha de nety le dingana hoe kely loatra le lovanay kely loatra ny fitahinany menao anay nefa zay firenena lehibe fa tsy ampy anay ty fo mio tany hafa izay de zao mivaly teny meny Josoa anazy 20 ary Josoa taminy raha firenena lehibe ary ianao de mekarany amin'ny ala ka miteveza honenanao any amin'ny tany Perezita sy ny Refahita fa tery loatra aminao ny tany avonan'ny Efraim eto Josoa dia mampatsiandray ny taranaka Josefa ry taranaka Josefa zay notahin'Andriamanitra le nalaza tamin'ny ralahany araka ny tsodrany Mosesy nahoana ianareo no manao croisé les bras nahoana nareo no miravoravo tanana nahoana nareo no lany andro mangataka zavatra tiampo nefa io ny lova io ndana tafion'ny Perezita sy ny Refahita sy ny Girgasita araka ny voalaza teo fa inona mahatonga anareo io salasala ndana makany anaty ala anao de alaivony ny ala satria fa meny tompo anao nanomboka nampatsahivony Josefa anazy Josoa nreto taranaka Josefa nreto paster fa mila manafika izy mila miady izy ireo de inona ozy paster ny zavatra navaliny izy ireo nanomboka ny salasala paster reo zanaka Josefa reo nanomboka ny jeriny alehiben'ny fahavalo sy ny fitaovana teo ampelantanan'ny fahavalo nanomboka nanadiny fa miaraka amin'izy ireo Andriamanitra zao valy teny taranaka Josefa paster 240 de hoy ny taranaka Josefa tsy ampy anay ny tany avoana ary manana kalesy vinka nanita rehetra ino tsara zany manana kalesy vinka kananita rehetra dikan'izay hoe manana fitaovana ary fomba reko kananita ireo zay monina amin'ny tany lemaka fa izay any Betisana sy zanabony ary zay any amin'ny tany lemaka Jezreel nanomboka nandefa fisalasalana nanomboka nandefa teny ohatrany hoe misy tahotra zany ambadika zay teny zay 240 ary Josoa tamin'ny taranaka Josefa de Efraima sy Manase firenena lehibe anao ka mahery indrindra tsy anjara ray ihany va no azonao fa tany avonao koa fa ny alaka fa aly zany ka tevezo de ho anao ny tsisiny fa androka ny kananita ianao na dia manana kalesy vy aza izy ireo sady mahery eto Josoa de mampahery andreo zanaky taranaka Josefa reto hoe tsisy tokony atahoranareo zany ndana mandroso zao manko paster ny lalàna ny ady zao ny lalàna ny ady ato anatin'ny baiboly lalàna ny ady de hoe rehefa miady ianao nininy naadinao ianao mihainao anao io zany de manana nyty lalàna ty ihany ko ianao Andriamanitra no melo lalana anao Andriamanitra no miaraka aminao Andriamanitra no miady anao fanjaranao mandray fandresena zay ny lalàna ny ady paster raha tena kristiana ianao raha tena zanak'Andriamanitra ianao tsy maintsy zay lalàna ny ady eo ary ozy ny tompo hoe araka ny any amin'ny le fiarabanana ny tenentsika teo paster Isaia 1:20 hoe andeho anoloanao kandravina am'totoana sy anotorony idivisiny anapatapaka nygadravarahana rehetra de omeko anao ny arenana feona sy ndrakitra mangingina Andriamanitra no mialo lalana anao rehefa azonao antoka hoe mialo lalana anao Andriamanitra de ndana miroso fa tsy resy zany ianao zany nasahiny Davida nandresan'ny Goliata satria azony antoka paster fa Andriamanitra ny alo lalana anazy ka tsy izy ny tompony ady fa Andriamanitra miady amin'ny Goliata io ary tsy maintsy resy Goliata io resaka hoe fisehoana ivelany sisa ny zavatra natao fa efa voalaza zany efa mazava ny fandresena fa hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsy maintsy mandresy ary zay ny tamin'ny Balama sy Balaka saradadidiny paster vakitsika tato Balama sy Balaka rehefa nalefa ny Balaka hoe niantso ny Balama tany amin'ny toerana misy anazy reo andrino hoe tongava aty anao ry Balama fa misy firenena lehibe miakatra avy any amin'ny tany Egypta za te andresan'izy ireo fa mahery loatra izy ireo ka inona tokony atao amina raha mba hozoninao izy ireo de mba voaozona de mba horesiko somatsara dia ozy Balama rehefa tonga teo tsy afaka manozona azy ozy izy fa hevitra ny azoko atoranareo hevitra zao anaovana azy ataovy
zay fomba rehetra azo antoka hoe tsy miaraka amreo zanak'israely reo Andriamanitra rehefa tsy miaraka amin'ny Andriamanitra tafio am'izay fa resy reo fa raha mbola miaraka amin'ny Andriamanitra tsy afaka manao nineniny zany ianao hoe zany raha lasa nabavy mitombotsoy atsika miaraka amin'ny Jesosy raha mbola Andriamanitra miaraka aminao raha mbola azonao antoka hoe Jesosy miaraka aminao hoe ao anatinao ny fanahy masina efa nananana ny teny tsara ho avy ianao efa miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao raha lasa nabavy ninina adinao tsy resy zany ianao mety mandalo ady ianao mety mandalo olana ianao mety mandalo zavatsarotra ianao fa raha miaraka aminao Andriamanitra tsy resy zany ianao e tsy ho resy mihitsy ianao ary tsy ho resy mandrakizay mety misy zavatra manahirana fotsiny lalovanao endrika ivelany ohatrany resy zany ianao amin'ny endrika ivelany fa tsy resy zany ianao zay le paster le mila mahatakatra ny tontolo ara-panatsika misy karazan'olona zany mihevitra ny tenany hoe mpandresy manaka-reny efa mety natao nefa tsy telan'Andriamanitra tsony fa fijerin'Andriamanitra azy any amin'ny ohatra jereo tsara eny amin'ny apokalypsy toko fatelo paster andiny faharoapolo misy hoe misy mihevitena ozy izy ianao hoe manaka-rena sy ny ary-fananana be ianao ka tsy fantatrao fa ianao le mahanta sy malahelo sy mitanjaka ary jamba nefa le olona zany mieritreritra hoe manaka-rena misy karazan'olona zany fiheverany tena ny endrika ivelany nefa mety tsara fa hafa mihitsy ny fijerin'Andriamanitra azy mety misy karazan'olona ndray mety mandalo ady mety mandalo olana mety mandalo fisedrana maro samihafa ary mahatsiary ny tena hoe ngamba tsy menao Andriamanitra ngamba tsy miaraka amiko Andriamanitra fa zay fijerinao azy ivelany fa raha mbola Andriamanitra miaraka aminao hafa mihitsy ny fijerin'Andriamanitra anao mpandresy ny fijerin'Andriamanitra anao tsy maintsy tafavoaka ny fijerin'Andriamanitra anao ary zay ny hevitra natory Balama ny Balaka hoe zao ny fomba atao andresenandreo zanak'Israely reto ataovy zavatra tokony ihany mako paster tsy tian'Andriamanitra tena halana zavatra anankiray de ny fanompo-tsampy zany ohatrany mamaleloko indray am'zany aka mizavondoalitsy hatra mizavy paladi ho an'zay mankala azy ka tsy tia azy ny fanompo-tsampy io paster zavatra tena tsy tian'Andriamanitra indrindra de zao zavatra tetika nataon'ny Balama tam'izay fotoana zay nomeny amin'ny Balaka hoe ndana anirao vehivavy jejojejo de nanao didy moa zany Balaka atao amin'ny fireneny hoe akohony ty amiko tao zay vehivavy tsara tare tao tanàna de nangonina vehivavy tsara tare de nampanaovana fitafiana janga de nalefa nakany amin'ny zanak'Israely de vehivavy tao amin'ny tany Israely moa ngamba reraky ny ditongotra tamin'ny tany efitra efa tezitezitra tsy fantatra tsony efa monimonina madinidinika efa tokantrano efa misy olana de lehilahy tamin'ny fotoana io nahitany le vehivavy janga avy any manao fitafiana janga avy amin'ny fireneny Moab de reo nitarika azy anarika hoe teo mamonjy fety any aminay e de namonjy fety tany kanjo va namonjy fety tany tsy niakohaka izy tany fa nanaraka azy tany fotsiny tonga de 3 arivo ny resy ny zanak'Israely tam'izay fotoana zay 3 arivo maty nony tsy niarahana izy ireo tamin'Andriamanitra fa ianao manaraka ny ty fandana ty de zao ataovy azo antoka hoe miaraka aminao Andriamanitra fa raha tsy miaraka aminao Andriamanitra tsy maintsy resy ianao ohatra zay problème reto zanak' Joseph reto paster zay problème izy reto tsy fantatra izy ireo hoe miaraka amin'izy ireo ny Andriamanitra ary izy ireo mbola tsy nanota izy reto fa latsaka atao anatin'ny tsify mona paster tsy fahafantarana soratra masina tsy mba tahaka ny Josoa izy reto paster hoe nandinika amin'ny baiboly saina zany andro manalina tsy masaintsaina ny tenin'Andriamanitra ary anka tonga le fisalasalana tonga le ayay ary nanomboka nijery ny abe amin'ny fahavalo Davida de tsy nijery ny abe amin'ny Goliata mihitsy fa zao ny tenin'ny Davida hoe zinona moa zay Filistina tsy mifora io miaiky amin'ny maramila amin'Andriamanitra velona tsy nahita point tsara teny amin'ny Goliata mihitsy Davida naray azy hoe ngeda be Davida ngeda be Goliata tsy nahita an'izany mihitsy Davida fa reto zanaky Josefa reto nahita point fort nahita teboka ngeda be sy mavesa danja be tany amin'ny Kananita hoe manana kalesvy Kananita rehetra Kananita zany moa zany olona goavambe sady efa goavambe izy manana kalesvy izy dikan'izay hoe tsy ho resinay mihitsy reo zay ny dikan'io teny io hoe tsy ho resinay io fa inona tokony atao satria tafiala tamin'ny finoana izy ireo ny vahaolana de zao nampatsiavin'ny Josoa hoe Andriamanitra miaraka aminareo mahery indrindra ianareo aza matahotra miresoa rehefa azonao antoka paster fa miaraka aminao Andriamanitra ary ataovy azo antoko zany de mindana miroso fa tsy maintsy maresy anao paster amaky le Josoa toko fahafito ambin'ny folo teo tsika eto amin'ny andiny fahafiry izy teo iny andiny fahatelo zao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa Zelofada zanaky Hefera zanaky Gileada zanaky Makira zanaky Manase tsy mba nanan-janaka lafa zanaka vavy ihany ary izao no anaran'ny zanavavy Mahala sy Noasy Ogla sy Milkary Tirzra de nanatona teo aninatrehany Eleazara mpisorona tsy Josoa zanako nona ary ny lolo izy ireo ka nanao hoe Jehova efa nandidy any Mosesy
anomenay zaratany eo amin'ny anadahinay ary de nomeny lova teo amin'ny rahalandrainy izy araka ny didiny Jehova. Eto anisan'ny zavatra anankiray manana ny lanjany ngezabe. Eto akory tsy de isy idiran'le hoe mitovy zo ny lehilahy sy vehivavy, tsy zay ny resaka eto fa ny lehilahy sy ny vehivavy tsy mitovy zo mihitsy mandrakizay fa ny lehilahy de lehilahy manana zoany zay mahalehilahy zay ny vehivavy de vehivavy any manana zoany. Tsy ho lasa renim-pianakaviana mandrakizay mihitsy ny lehilahy fa tsy maintsy neny ihany ny renim-pianakaviana ary de tsy maintsy ho papa foana no raim-pianakaviana ao anatin'ny tokantrano sady lohany. Zay ny mahatonga ny baiboly miteny manao hoe nareo raim-pianakaviana tiava ny vadinareo, zany hoe ny ray zany mila tia ny vadiny ary ianareo vehivavy na ianareo mama maneke ny vadinareo. Reo zany zavatra tsy maintsy mirindry reo raha tiana ny ampilamina ny tokantrano de ny lehilahy mila tia ny vadiny ary ny vehivavy mila manaiky ny vadiny. Réciproque. Tsy resaka réciproque zany mihitsy paster fa tena resaka ara-panahy be zany zavatra resantsika zany, tena hoe fitiavana de fanekena. Izy io nefa ny tsy hoe fanekena manakinaiky fahatany fotsiny fa rehefa ara-baiboly le zavatra ijorotsika de mandeha ho azy zany io zavatra io. Zay ny amin'iny de mianatra tsika nyty le hoe zanaky Zelofada avy amin'ny taranaky Manase ty. Tsy nanananadary zareo reo de rehefa tsy nanananadary zareo reo de nitaky izy tany amin'ny Josoa hoe zay tsy manananada fa meo zaratany zay de nikeny Josoa le izy. Rehefa nanontany ny hevitr'Andriamanitra Josoa any amin'ny andala-tsoratra Masinavy efa narantsika teo aloha izy io, de rehefa nanontany ny hevitr'Andriamanitra Josoa niken'Andriamanitra le izy hoe tena marina ny an'ny zanaky Zelofada. Ina moa ny zavatra tiana ho resany eto zany paster Alvarez, eo anatrehan'Andriamanitra ny zanaka de zanaka daholy, na zanaka lahy na zanaka vavy. Raha manana zanaka vavy ianao de tokony hitovy amin'ny fitiavanao ny zanakao lahy ny fitiavanao ny zanakao vavy, ary raha manana zanaka lahy ianao de tokony hitiavanao ny zanakao vavy ny fitiavanao ny zanaka lahy. Misy ohatraohatran'izao anga ondry paster, tsy haiko moa na tena mitombony izy ty fa hitataratra ihany, ohatrany hoe ny raim-pianakaviana lasa ohatran'ny tia be kokoa ny zanany vavy anga, de neny ndray zany lasa ohatran'ny manana fitiavana bebe kokoa le zanaka lahy. Raha ny marina ohatrany hoe mifanakaikikaiky angamba ny fa tsy tena zay loatra fa samy tia daholo le izy samy ao anatin'le tena hoe fitiavana daholo zany reo pasteur Alvarez. Fa eo anatrehan'Andriamanitra paster ny tena hevitra na fototra ty teny ty de hoe zay rehetrarehetra nateraka Andriamanitra de tsy navahan'Andriamanitra fa nomen'Andriamanitra anjara voatendry avokoa. Ozy izy ny Galatiana 3:7-20 na iza ianareo no natao batisa ao amin'ny Kristy de mitafy amin'ny Kristy, tsy misy intsony jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, mitovy daholo. Zany hoe nidika an'izay teny zay zany de zao mitovy ny fahasoavana raisiny eo anatrehan'Andriamanitra, mitovy ny lovantsika eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny fepetra diso hoe nizanizy nareo atao batisa ao amin'ny Kristy. De rehefa natao batisa ao Kristy aloha de lasa taranaka voata, lasa zanaka de mpandova araka ny teny fikasana. Ozy izy mivolaza amin'ny baiboly. Ary zany natonga nyreto zanaky Zelofady reto mitaky ny lovany satria efa avy namaky any Jordana izy reo. Jordana de endrika anankiray isehoany lay batisa ny fibebahana, de nitaky ny zoany izy reo satria raha nijanona tamin'izao fotsiny izy fa tsy niresaka tamin'ny Josoa de tsy nahazo ny anjara lovana izy. Eo koa zany paster de anisan'ny misy toe-tsaina mahafinaritra mihitsy ny reto zazavavy reto, zany hoe toe-tsaina tia misisika, toe-tsaina tsy manaiky eo ambanimbaniny zany fa toe-tsaina tsy manaiky mihitsy raha tsy mahavita zavatra. Zay zany ny zavatra nitranga teto pasteur Alvarez, ary de nekena fotsiny tsotro zao ny fangatahany reto anabafy kely mahafinaritra reto tam'zany ny fotoana zany. Za de mampirisika atsika tanora zazavavy na tsika renim-pianakaviana.
raha atao statistika na ny fijery ivelany aloha fa tsy hoe statistika fijery ivelany de ny vehivavy no maro anisa eto ambony tany na mandeha ny andalana eny indrindrandrindra moa ny am-piangonana de tonga de hita be mihitsy hoe vehivavy no be dia be vehivavy zany no maro be ao anatin'ny toerana anankiray afa-tsy hoe nany amin'ny membre gouvernement izy mivitsy na any amin'ny anteny mera-pirenena izy mivitsy fa raha eo amin'ny isany zany de ny vehivavy no maro be zany paster de zao no zavatra mitranga rehefa misisika nefa reny vehivavy reny de mavita zavatra ihany paster satria am'izao vanim-potoana zao zany tena za mahita mihitsy paster Alvarez hoe tsy vitan'ny lehilahy reritsony mihitsy ny mikarakara ny fiainana fa mila vehivavy ary ny lehilahy tsy manana vehivavy mpanohana de mijaly ny lehilahy tena sendrana vehivavy anankiray manahirana de mijaly fa ny tena herin'ny lehilahy de ao amin'ny vehivavy paster matoa zany misy lehilahy anankiray tahin'Andriamanitra matoa na amitsika mpanompon'Andriamanitra atsika paster tony matoa zany matanjaka ny ara-pananao matanjaka ny asa fanomponao de ny tena marina tsy anao io fa le aty ambadika aty le vadinao manohana anao fa raha ohatra ka manana problème mara-tokantrano ohatra le mpanompon'Andriamanitra anankiray na manana problème mara-tokantrano ny mpitondra anankiray na mpitarika anankiray de misavoritaka ny zavatra hoentin'ny paster ka ireto vehivavy zanak'izay lofady reto izy efa tamin'ny rahavavy reto na ndray andraikitra izy tamin'izany fotoana zany ary tsy namela mihitsy izy raha tsy azo ny zoany raha tsy azo ny anjara fananany zany ry havana de tokony toetsaina sy toe-po-ananantsika hoe tsy anaiky mihitsy tsika ranabavy raha tsy azotsika ny valim-bavaka raha tsy tahin'Andriamanitra raha tsy ambin'Andriamanitra tsy manaiky hatramin'ny farany zero tsarany zero tsara ao anatin'ny baiboly misy vehivavy anankiray fitadiditsika tsara foana i tantarany Martha sy Maria Martha sy Maria ny maty ny anadahany tsy nanana anadaha izy de tsy niandry anizaniza mihitsy izy tamin'ny problème manio fa mahavehivavy azy de tena ohatrany hoe raha teo amin'ny tantarany baiboly zany tantarany testamenta taloha zany paster Alvarez de sarotra ho an'ny vehivavy zany manantona indrindrandrindra hoe mpisorona be ohatran' Jesosy satria Jesosy teo naka ny toerany mpisorona be naka ny toerany tena olona manana ny maizy azy mihitsy Jesosy ary sarotra ho an'ny vehivavy nanantona azy kanefa de nanantona ny Jesosy Martha sy Maria ary nilaza manao hoe raha teto ianao de tsy maty ny anadahana nisisika mihitsy izy zany tena nisisika izy tena nisisika izy be dehibe ny olona manana toko hoe maty ny be dehibe ny olona nana problème ny amin'ny anadahana teo sy ny amin'ny problème fiainana fa izy mirahavavy reo no nisisika ary efa nisisika izy de nahita an'izay fisiny sy lay finoana tao anatin'izay Andriamanitra Jesosy Kristy tompo de osy izy Jesosy ny farany ho Jesosy manao hoe hitsangana ny anadahanao tsy maintsy namaly vavaka Jesosy satria sendran'izay olona misisika sendran'izay olona tena tery de tsy maintsy mamaly vavaka eo ny eo hitsangana ny anadahanao ary izy mirahavavy ara teny manao hoe eny fantatra eny izy fa hitsangany fa ho Jesosy hitsangana izy satria hitan'ny tompo lay toe-pon'ireo izy mirahavavy reo paster Alvarez ary zay no natonga anreto le zanak'izay lofada reto tena niavaka tamin'ny vehivavy rehetrarehetra lasa nananjara lova tahaka andry Kaleba sy tahaka andry reo firenena matanjaka be rehetrarehetra ro zareo reo vokatr'izay lay toe-pony zay ny tiano resana hoe ny vehivavy zany de afaka manao zavatra anankiray ngeza be afaka tena mahavita zavatra lehibe paster rehefa mihetsika ny vehivavy fa ny akamaroan'ny vehivavy sasany moa am'izao fotoana zao ohatrany hoe varim-barina fotsiny de mipetrapetraka fotsiny de io ny olana paster indraindray reraka ohatra le lehilahy avy miasa mialatsiny fa mba iresaka an'izay reraka avy miasa ohatra le lehilahy de mijeran'le vehivavy izy ato trano misavoritaka be ny trano misavoritaka ny vilitsy misasa ny lalitra be dehibe misy lalitra mangamanga de misy lalitra maitsomaitso de misy lalitra ohatrany manompo menamena zany ny elany tonga ao de le raha matoy tsy misavoritaka be ny angadrano ny pitipitika ny tsy mandeha am'izay laoniny mihitsy le tokantrano de tena misy vehivavy zany manao an'izay toetra zay eto moa zany mialatsiny amitsika vehivavy fa zay le resaka eto aloha de miresaka vehivavy de lasa miteraka fisavoritana izy dia ary ndraindray nipino mihitsy aza misy manao an'izay hoe mandalo ady be ny tokantranoko le ramose tena mamono ramose zao so ka ianao tsy mahavoatena ka ianao tsy mikarakara ny tokantranonao de lasa ohatrany hoe manana olana am'le resaka tokantrano Andriamanitra tsy ny teny hoe rehefa mivavaka de misavorita
na hoe aza mitsarakaravata tsony rehefa tena mivavaka feno fanamasina fa amampanompon'andriamanitra anao de tokony ho modely tsara ianao tokony olona manana ny maizanao ianao ao anatin'izany rehetrarehetra zany hoe mba tokony miseho eny amintsika ilay voninahitr'andriamanitra fa tsy hoe vehivavy matory maraina be de vehivavy tsy misasatare be de vehivavy kamo be de manoka fotsiny atao oatrano de miandro vola fotsiny aizany vola aizany vola aiza foana ny vola zay foana ny atao jeremay écolage neny tonga nandalo teo neny mila fanampiana hony de tsy zay kosa le izy fa mba tena hoe miara-mihetsika mihitsy zany paster taka ty zanaky zelo fada ty efatra amy raha vavy kely izy fa tsy nanaiky ho resy zany ary tsy nanaiky hoe angataka amin'ny anadany zany a tsy nangataka tam'reto anadany reto izy fa ny anjara lovany sy ny anjara voatendry zay tokony ho azy de nidonginy teo anatreany josoa ary zany raha nabavy de toetsaina tokony ho ananatsika hoe ninonino nangatahtsika amin'andriamanitra de tokony homen'andriamanitra atsika itsika de voasoratra ao anatin'ny tenin'ny soratra masina miaraka tamin'ny abrahama hoe ho fitahina tokoa ianao ary aminao nitahina ny firenena rehetra amboniny tany tokony hanana anjara am'izany tsika paster Alvarez mana tokoa zany paster iresaka kely am'izay vehivavy zay alohan'ny ivavahako ianareo rem-pianakaviana nareo vehivavy tokoa paster ikeny am'reto anabavy azo tokantranonato reto a de tsy tokony vadinao ihany no tahin'andriamanitra fa ianao miainao ana io na tovavy ianao na rem-pianakaviana ianao a de mila tahin'andriamanitra tsotro zao ianao mila tahin'andriamanitra ny sainao a ny asanao a jereo ny amin'ny abolana toko faraiky amy telopolo any momba an'le vehivavy tsara vehivavy tsara tena ranisa ny tombo ambidy ozy ny ten'andriamanitra lafo vidy loatra ato aminatin'ny ten'andriamanitra nametraka tombony ambony sy mahavezadanja ny baiboly de nametraka ny lanjany vehivavy akrea fa mila tahin'andriamanitra ianao raha nabavy ary aza manaiky mihitsy ianao aza manaiky ianao a raha tsy tahin'andriamanitra raha tahin'andriamanitra ny vadinao de aza manaiky koa ianao fa mila tahin'andriamanitra ianareo vehivavy a dia zao ny tena marina paster aoko ho fantatry ny vehivavy rehetra zao ary eo ko ho fantatry ny lehilahy rehetra ihany koa ny lehilahy rehetra ato anatin'ny baiboly zay tena naompy paster zay le raha farany zay naompy tato anatin'ny baiboly dia nisy vehivavy teo anilany a vadiny niaraka ny fanoana taminy a de tafavoaka lehilahin'andriamanitra io tsisy lehilahy tafavoaka fotsiny amin'ny herin'ny tenany zany fa miankina am'le vadiny vehivavy nay mosesy aza paster nay mosesy ary a tsika moa zany reo ohatra aka ohatra de tsy aka ohatra ty amin'ny azo tao maka ohatra ty amin'ny resaka momba ny estery tsika fa mba tsy resaka momba ny estery tsika fa lesona taty alota ty misy vehivavy anakire vadiny mosesy paster zany mosesy zany de lehilahin'andriamanitra be de be ny fahaizana zay ny anana mosesy paster nianatra izy a ny fahendrena rehetra tany amin'ny tany Egypte nianatra ny amin'ny fitaria tafika raha ny grade nisy amin'ny mosesy tao amin'ny tao tany Egypte général de généraux zany hoe général général be de be toerana farany ambony a manapahaizana manapahendrena fa nahita expérience be mihitsy a zany mosesy zany raha niara-nofo ary niara-panahy de zao nisehon'andriamanitra manokana ny mosesy paster ary rehefa nisehon'andriamanitra manokana tany atendrombohitra izy de nahazo mission manokana miaraka amin'ny famantarana sy ny fahagagana hoe tahaka ny nombany amin'ny Paoly tamin'izany fotoana zany hoe rehefa natsofony tao anaty akanjo ny tanany a de navoaka ny avany de lasa boka de nampidino anaty akanjo de navoaka ny avany verina normal indray natsipony tena lasa bibilava fa tsy naombo ny tantara mosesy paster raha tsisy vehivavy teo donc jerevantsika tantarany lay kozita izipora atao amin'ny exodosy toko faefatra paster de zao mivaky ny teny exodosy toko faefatra andininy faefatra amby roapolo ary no tany andalana teo amin'ny fandrimba iny izy dia nitsena azy Jehova ka nitady amono azy zany hoe Josefa mosesy zany niainga avany amin'ny tany Midiana paster ndeha any amin'ny tany Egypta amoaka ny zanak'Israely nahazo iraka ozy ny ten'andriamanitra hoe tsy ianareo nifidy hafa zany ho nifidy anareo mba desy amoa raha reta vokatrareo raha ny tena marina raha le iraka atao anatin'ny mosesy raha le mission mosesy de tsy tokony hitsena amono azy mihitsy andriamanitra ny tena marina ahoana moa ny rahan'andriamanitra izy de aveo zoko vonona indray fa nisy vehivavy teo paster nisy vehivavy teo a zay nampiasan'andriamanitra noana mosesy ary zao ny zavatra nataony vehivavy io i vehivavy io de nanana fatakarana hoe ty vadiko ty manana iraka mila manoana ny ty vadiko ty a ary takatra ty vehivavy ty hoe mosesy a dia zanak'Israely zay nanao fanekena tamin'andriamanitra nefa mbola tsy vita fanekena tamin'andriamanitra tokony nanao fanekena amin'andriamanitra ty mosesy ty fa tsy nanao fanekena jereva na zanaky Zipora mbola tsisy mifora zanaky mosesy mbola tsisy mifora zany hoe mbola tsy ao anatin'ny fanekena zany mosesy a nefa anao ny asan'andriamanitra
de tsy maintsy mity eo anatin'zay famorana zay mba tonga azo velona de teo no nandray andraikitra pasteur zipora zany hoe raha tsy nandray andraikitra zany zipora de maty mosesy vita teo ny amin'ny mosesy tsy afaka zanak'israely zao ny tony tantara pasteur rehefa vakiko ny andiny fa firy izy teo andiny fa 5 dia naka fianatra vato zipora ka namora ny zanany ary zay ny sorony dia natsipony teo anilany tongony ka ho izy efa vady azoko tamin'ny fandatsahany ray ianao de niala taminy izy ary ora vehivavy vady azo tamin'ny fandatsahany ray ianao no ny fora zany hoe izipora vadiny mosesy no nanavitra mosesy tsy ho faty tam'ty fotoana ty pasteur de velona somatsara tafiditra to anatin'le fanekena mosesy satria zavatra atao nalainy ny vato de nyrangita zany le vato etretiny ny herim-pony ty vehivavy ty pasteur nyrangitany le vato nataony naranitra be le vato de nalainy ny zanaky mosesy rola zanandrola zany ataoko hoe fa lehibebe ataoko hoe amin'ny 20 taona 7 taona eo de izy reo no namorany le zaza eo mafy ane zany hoe bloqueny tam'y tongo nitsany tongony le zaza roa zany de nitsindriny ny vatany de izy rery any sady namorany zanany nitazona azy teo rem-pianakaviana izy no vitan'zany izy ny vehivavy azakany zany hoe sady mikikika zany le zaza eto didiny masorony mamotra andre mamora zaza reny zay zavatra nataony zipora te tam'ty fotoana ty ary zanany akiro nle nataony an'zay ary taorinan'zay zay herim-pony zay zipora zay izy herim-pony zipora io dia niala taminy mosesy lay fikasan'andriamanitra sika mona mosesy de afaka nanao mission izy vehivavy mpanoana aoka ho zany ny toerana misy anao am'zao fotoana zao na vehivavy izy anao na vehivavy izy raha zanaky anao aoka ianao anohana ny ray aman-dreninao amin'ny alalam-bavaka sy famponan'andriamanitra raha vady ianao aoka tena anohana ny vadinao ianao aoka iresainareo mivady ary aoka ny tenin'andriamanitra ny tena betsaka iainanareo araka ny sitrapon'andriamanitra raha tena toananao ivadinao raha nabavy ho lasa lavitra ary vita amin'ny mission ny vadinao ary dia nigioka fahasoavana sy ny fitaina de tsy olo-kafa fa ianareo mianakavy any pasteur ivavaka tsika pasteur isotrany tompo zay tenin'andriamanitra zay daoary ara eo de misotranao zay ny am'ty josatoko fahina amby folo sy fafita amby folo ty zay ny anaranay zava-dehibe indray mety aminay tompo le miaraka aminao ary tsy maintsy marisy ray miaraka aminao dia manonona fahasoavana manokana tompo andreto vahoaka zay nienao zany fandarana zany amarino any ny teninao lehilahy dia ho lehilahy mahery fo ho tiany vadiny ary ny vehivavy reo ry am-pianakaviana dia sady ho lehilahy manaja ny vadiny no manohana ny vadiny ary aoka ho tahina manokana tompo zao tokantrano zao aoka ho feny fahasoavana aoka ho feny fitahina aoka tena izy fanatrehan'ny tompo mandrakarivo anatin'zao tokantrano zao aoka ho tahino zao tokantrano zao ary tsy anapahefana anatin'ity tokantrano ty ny herymaizina ny programme satana rehetra ny plany satana rehetra fikasan'ny satana ratsy rehetra dia tsy ambinina am'ty tokantrano ty fa oka ny fahasoavan'andriamanitra sy ny fitahin'andriamanitra am'zao tokantrano zao ho tahina ny rem-pianakaviana rehetra ho rem-pianakaviana mahery fo ho rem-pianakaviana ty vavaka mirehitra mivavaka ho ampiasain'andriamanitra amin'ny fomba sy takatry ny zainy tsy eto madagasikara ihany fa hatrany ampitany-dranomasina any ho tahin'ny tompo ane zao rem-pianakaviana zao ny ray-pianakaviana ihany koa amin'ny anaran'i jesosy amen dia ny farany eo ny fotoanantsika aloha zany tam'ty androany ty araka ny filazana efa natao tany ampiantoana pasteur dia ny fahenina ny volana avrily fa 7 fa 20 volana avrily isaka ny sabotsy io misivy maraina eto amin'ny trano ben'ny samafa tanjombato ampitany jirama sy eto amin'ny les 3 frères rehefa nambojanahary dia iresakitsika ny mahakasika an'ilay hoe fomba na fahaizana manompo an'andriamanitra sy ny fanafinganana valim-bavaka ho anao mahatsiaro tena hoe tena mihidy aminao mihitsy ny varavarany lanitra ohatra ny tatoato ianao tsy de nahazo valim-bavaka loatra de ho enaratsika izany enaratsika izany satria hitato anatin'ny baiboly daholo zany pasteur ary dia ny tompo no amaly anao hoe ahoana ny fomba azahoana zay valim-bavaka izay samy ho tahin'andriamanitra tompoko veloma tompo manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity
isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manakana fiainana miaraka amin'i jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randiary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivona manasantsika rehetra tompoko